Sy tovovavy anterina ny araba ho antsika rehetra izay miaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagasikara ho amin'ity alina ity ary manasa antsika rehetra hiaraka aminay indray atao anatin'ny fandarana l'invité du jour araka ny nafatarana antsika ho vahintsika ho amin'izao alina zao Andriamatoa Rasondrotry Dafinel izy moa dia ben'ny tanàna nambohy mahavelona ao Toliara ao moa no misy an'izay ben'ny tanàna teo aloha hatrany amin'ny taona ena amin'ny sifosy rivo hatramin'ny taona 4 zany hoe ny tanana zany andraiky zany nandritra ny 2 mandat mihitsy ankehitriny ihany koa izy dia izy no filohan'ny Zamami na ny Jamamo ny any atsimo an'izay fikambanana izay miarabanao tompoko ary manasanao androso anaty efitrano ary miarabanao Andriamatoa Rasondrotry Dafinel ary misotranao ihany koa tompoko nanaiky nasainy ny fandarana ho amin'ity alina ity eka misaotra indrindra na Madagasikara ary manantitra ny fisaorana ho anareo ekipa manontolo miandraikitra nyity fandaharana invité du jour ity ary manararaotra koa miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra na manaraka na tsy manaraka an'izao fandaharana zao na eto Antananarivo na agny amin'ny faritany mankasitraka indrindra tompoko araka zany isika rehetra tena arabany amitiavana satria tsy ny eto Antananarivo ihany fa isika any amin'ny faritany ihany koa zay manaraka amin'ny alalan'ny page Facebook ny Real TV Madagasikara tsy adino ihany koa ianareo zay any ampitan-dranomasina torak'izay ihany koa ny manaraka amin'ny onjapeo ny Real 94 FM satria mivantana amin'ny onjapeo ihany koa zao vata aratsika zao raha iamandreny nasanatsika rehetrarehetra androany isika dia tena ifantoka bebe kokoa aloha mahakasika ny tranga misy any amin'ireny everina fa hoe faritra lavitra andrina ireny ary raha miresaka any ben'ny tanàna na mbo mahavelona teo aloha isika mbo mahavelona moa fantatsika any Toliara 2 izy io raha tsy diso araka nambarako teo hatramin'ny 9 hatramin'ny taona 4 ianao no ben'ny tanàna androany 2 mandat ianao androany ianao no filohan'ny Zamamina ny Jama izay ho resantsika eo ihany avy eo tena misy tranga maro tsy fantatritsika ary zay indrindra no antony nanasananao mihitsy zany tena hitantara anazava mihitsy hoe inona zavatra iainanareo any indrindra ny eo amin'ny lafiny tsy fandriampahalemana izay tena hoe tany lavitra andrina mba ho fantatritsika ty amin'ny Fobe fantatritsika ty andrenivohitra ho fantatritsika manerana n'izao tontolo zao ka dia tena ankasahako indrindra anao ny voalohany aloha ny fahatongavanao eto Antananarivo ny faharoa ny fanikenao an'izay fanasan'izay ka raha sitraka ao tompoko andao aloha ampifantarana kely amin'olona satria mety hoe maro ihany ny olona mety hoe tsy mahafantatra angambany hoe ino ty le Zamamina le Jama ty zany amin'ny ankapobeny tompoko ny Zama moa zany na Zamami zany hoe zanaky miarak'andro mijoro na antsoina amin'ny fiarahamonina mahazatra hoe Jama meso no entiny Jama tamin'andro ny ray aman-dreny monjajaona mbola CSR tsy miakanjo no agnaran'izy io taty amin'ny faritsy Vohibe aty amin'ny faritsy Horombe Ihosy igny dia inona ny maha tsy miakanjo azy tsy miakanjo fa manala akanjo zany rehefa tonga ny ady rehetrehanany malaso dia natao hoe le tsy miakanjo reo dia taty orina moa zany isaorana andray aman-dreny BC Antoine zay président national zany fikambanana zany nitsanga nisy ex colonel maro tamin'ny membre de bureau national dia nanometraka azy ho ra-panjakana tamin'ny fitondrany ray aman-dreny filoham-pirenena teo aloha Ravalomanana dia nanana statut ara-dalàna io reconnu par l'état miasa manerana ny nosy tadidiko tsara ny kabarin'ny président Ravalomanana tagnankely loaky tamin'andro zay hoe angalako Jama io malaso reo raha ireo mbola miezakezaka aty aminareo fa tsisy dikanareo dia tonga tankily loaky tokoa moa nanana Fohibe tanky tokoa ny Jama namolaka ny Toliara le tena Toliara sefos tao amin'ny 2009-2010 maro malaso igny ny Jama igny nampandritany tagny niara-niasa tamin'ny FIP na ara-dalàna soa fa ny encadrement technique ro somary tsy nifeno tamin'andro zay fa ny fahafolantany dia nifolaky ny tany nanomboky ny hary ndraiky gn'olo nanomboky teo nanomboky ny ompeomby zay zany ny fisian'le Jama zany Zamamina zanaky miarak'andro mijoro miasa eto Madagasikara dia isan'izay sampana zany zahay agny amin'ny faritra Tsimandry sampana zany fa manerana nosy zany fa ny siège national nay ato Tsiroro mandidy fikambanan-dehilahy zany izy io fikambanan-dehilahy izy io misy koa vehivavy mafana fo tafiditsy agnatiny ao ary mikambana feno fa misy finoana agnatiny ao zany le finoana agnatiny ao zany ohatraohatran'izao azo resaha amin'ny teny fohy niseho tamin'ny ray aman-dreny Saint Antoine dia nilaza nagniraka azy hoe ampiasao ty fa tsy azonao amidy amin'olo fa mamorona fikambana hiaro an'le marefo tsy marefo amin'ny resaky velom-po fa marefo amin'ny teretereny le bandi
de natsanga io fikambana io zany de izy magneno tany ny asa iaby io de misy fitandremana lefa agnatiny ao amin'ny resaka finoana zay fa zay tsy mahatandrina de lasa maty avao satria mila fitandremana le izy fa tsy fialokalofana hoe mikarama le izy zay ngamba amin'ny ankapobeny gny azoko mahezana azy. Inona zany no ataontsika hoe antom-pisiny na hoe inona ny asan'le jama zany tompoko? Ny asan'ny jama zany de mialy zamami zany de mialy am'le malaso amin'ny resaka ny sécurité manampy manampahefana ny gendarme sy ny police zay manao an'iregny asa regny agny. Olo tsotra civil zany reo fa tsy hoe miaramila tsotra civil ny zamamy zay te hiditra de miditra sa hoe misy condition zany fidirana agnatiny ao zany hoe zany raha olo baka namono olo baka agny satria le raha moa fikambana maro olo de itsofoky izy avy ao tsy mandray zahay satria ny antony tsy andraisany azy tsotra manana aferany izy zahay koa za manambotsy azy magnatsa azy agny amin'ny gendarme zay zany statut zay fa olo madio eken'ny président fokotany sy gny maire fa hanampy amin'ny resaka fandriam-pahalemana zay vao raisina mahazo miditsy. Resaka kely ianao teo hoe netim-boan'izy io meso ny fitaovana ampiasainy hatramin'ny androany ve sa inona ny fitaovana zany entina mampandry fahalemana zay? Hatramin'ny androany aloha fa gny basy zany de gny ray aman-dreny misy aomby ohatsy gny eo mana basy le ray aman-dreny fa matahotsy hiafronty anay malaso de homeny anay basy io satria le meso anie izy akaikinay eo voboa apatsikinay fa gny 20 mètres 50 mètres 100 mètres tsy azonay patsy donc ilefa foana le malaso raha ohatra ka tsy ekipena basy zahay de basy ndray aman-dreny gn'andesinay magnatanteraka an'le asa. Raha miresaky tsika an'izay hoe tantarany ray aman-dreny dada Mojano Jaune izay fantatsika efa taonany maro ihany zany ka zany hoe efa nanomboka tany zany ny forona hatramin'ny androany azo heverintsika hoe mitondra tombony ho an'ny fiarahamonina indrindra fa any ambanivohitra any ve ny fisiny'ity jama ty zany efa mba misy résultat na salam zany ve azonao mba resana kely? Tena résultat betsaka ary ny dirako zany amin'ny resaka expérience satria ialatsiny tagny tagnatin'le resaky hoe ambanivohitra volagny zay moa zany de tsy ampy gny communication pitariky de saiko mandeha lala hafa le izy hoe raha ohatra hoe tonga ny gendarme zany ohatrany hoe te hanao rebelle ny avy ato amin'ny zamami de au lieu de tokony ho complémentaire ifameno lasa hiady de tsy nahita tombo zay ny rotsahako zany nandamina an'izay fiaraha-miasa zay hoe ny zamamy tsy tokony hanao séquestration tsy tokony hitsy amin'ny resaka attaque trosa tsy tokony hitsy amin'ny resaka kabary fa raha manambotra tokony homeny any manam-pahefana mba hampandeha tsara n'le asa zany de zay beau fonctionnement zay zany efa manomboka azo tsapahitanana amizao nanao WC aho zany eo amin'ny 50 localité ary tena fa mety miompy soa le olo mitombo soa gn'arenkarenany njano ny banditisme rehetrarehetra de zay zany tsy nahatonga anay ihany akarako aty satria tsy tiany le chef district ny Toliara de tsy tiany le mpitondra ny administration du territoire ao agnatin'ny faritra satria raha tena hilamina anie le tany maty ho azy le kabary ataony Dinabe de mila hevitsy olo satria tamin'ny voalohany reo mbola nanao propagandy zay anao ny zama tsy hiranay Dinabe tanao lasa nana parti prise koa le administration du territoire au lieu de hoe samy anazy zahay rehetra reo tokony hampifamenona zahay rehetra reo lasa zay anoviny Dinabe de tsy dirany zama de miheno fotsiny ao satria tsy te hamaly an'le polémique de ny olana zany taty aorina miinsiste areo satria miha mitombo le raha mangalatsy amin'ny lalan'ny Toliara zao mialana amby mavelo sakangan'olo bisikileta vary de voaterina zahay miamby aomby gn'asana igny nangataka coromera asianay zama koa lalana igny orangay mba hampiandry fahalemana satria raha tsy mandeha reto grenier avy aty amitsika reto mahatsy any Toliara ohatrany lanan-draha tapaky zany sarotsy ny fampandrosoana ka velao aloha handroso le mpitondra entana fa asiako zama manao jalon amin'igny de jeretsika fiaraha-miasa de nijerena miaraka amin'ny ben'ny tanàna zay de tsy sasy sakasakana tegny de manomboky zalo amizay ro satria le réquisition soniavindrozy any amin'ny alalan'ny korontana ka le korontana voafehinay tanteraky ny gendarme zay miara-miasa aminay mahay an'izany hoe ilitanay asanareo mety fa ny aty amin'ny administration du territoire tsy manaiky satria raha mareo tsy ahita raha reo tsy ahita andamina ny raha ty idira kely le dilambe zay fa somary ivirena kely hoe saika adiny kely ahoana moa zany nalalana hoe ity jama zany ahoana zany nasokajina anareo amin'ny dalo ohatra satria aiza ny ahafantarany olona zany hoe ty zao jama ty dalo misy fanamina manokana ve misy marika ahafantarana azy manokana ve am'izao fotoan'izao efa manomboky manana fanamina zahay na ny survêtement na ny akanjo sy ny sisa na ny akanjo entina manaradia efa manomboky tonga de voatsirena zany de fa jama iny fa tsy tena midirako azy tena mipetraky igny mihitsy le agnatin'ny logo hoe zamami zanaky miarak'andro mijoro misy koa ny ato zama 7 zamami 7 satria sety antoana ray aman-dreny be telo amby 70 taona moa izy zao satria hoe tamin'andro nozadon'izay moa efa bebe mahafinaritra mihitsy de ny faharoa de hoe iza zany no manome karama azy reo sa ny karama zany de ohatran'izao mahaprivé anazy ty toerana amin'ny koronta makazama amin'ity zany no mifampiresaka am'le olo hiamby an'io hoe ohatrina ny fanarahana de ahoana ny fomba ijerenan'le sakafo zay le izy de igny zany tsy misy marza hoe ohatran'izao na ohatran'izao fa misy koa zahay raha hitanay hoe
tsy ampy le karama avy agny fa le toerana hoe lalana tokony halihan'ny malaso de ilaina tokony hisy présence avao de zay no mialezany igny hoe ikeo avao satria hiady ho an'ny fandriam-pahalematsika fa tsy hiady ho an'ny mazava tsara zay le izy ka zay ny antony idirako satria fantatrao tsara fa io ny zamami fa misy ihany koa zany ny ataontsika hoe dina be ary io mihitsy nefa nidiranao kely moa izy teo tsy karazana mifanipaka amin'ny dina be ve ny fisian'le zamami na le jama tsy mifanipaka andraikitra ve ao anatin'izay nareo rehetrarehetra na mifandona mihitsy ny azy tsy tokony hifandona moa raha olo malalatsaina ny mpitondra sy zahay lehibe mitarika an'le zamamy tsy le mitarika an'le dina be satria ny tokony tsy tanjona anie ankoatran'le dina be anie fa misy tompony anie zany mikajy ny fandriam-pahalemana zany ny gendarme sy ny polisy sy ny miaramila sy ny tribunaly fa mpanampy koa anie ny dina be manahaka ny zamamy mpanampy ahoana moa tokony hampialy an'ireo raha malalatsaina fa misy toetsaina somary tia kely na sahala am'izay ny eo agnatiny matoa tsy mifagnaraka zao zany de nahita tamin'ny expérience farany fandonanay tamin'ny Malaso tagny amin'ny fokotany Mahaleo sy 30 km tsy gnanana Ambohimavelo fa misy enimpolo hazo fusil de chasse an-tagnan'ny dina be tsy afaka mamonjy an'le ady eo ambony 300 mètres eo fa hoe mipetraky Malaso reo miketrika eo mitoko zay tsy moaty eo magnino zama raiky avao nandeha zama raiky miaraka amin'ny zama faharoa ny manday meso raiky manday basy nifandona amreo latsaka ambin'ny salary resako nahatonga nyty disadisanay ty de zo hina ataoko hoe nareo tsy hiady nareo dina be fa olo hanao kabary sy hamandraky zahay zama hiady nagnino raha apetraky tsika mazava raha ty rehefa ady anay rehefa kabary gnanareo rehefa radia gnanareo rehefa réquisition gnanareo tsy kendro zay satria tsy korontana le tany araka ambarako anao satria rehefa misy zama tsy isy mpangalatsy zay tsy roro zisky maraindray ary faharoa raha fahazonay sambory koa zahay tsy manao kabary fa tonga de aterinay amy gendarme ka reo zany tsy magnatitsy ary zay olana tsy fakazahoanay betsaka agnatin'le fomba piasa hoe ahoana tsy atsetsinareo le mpangalatsy fa avenanareo amy renireny de gny renilahina avao amin'ny alanana article 109 alainareo gn'anagnany gny rafozana alainareo gny valilahina alainareo vinanto alainareo fanagnany lasa fampahantra le raha zay zany tsy mampitovy zay tsy mampitovy gn'asanay dina be zany nareo zany rehefa azo le Malaso omenay gendarme de hoentinareo makany amin'ny gendarme raha misy polisy akaiky de zay mosy mipetraky de asesina agny police satria tsy asatsika zay tsy manana carnet de procès verbaux zay tsy manana cellule zay tsy anana prison donc amenay zay manao an'izay asa zay satria zay ne mpagnampy androzy ary engany mba irarina ny tany amamonina mba misy mpitondra eto hahalamina Madagasikara ara-dalàna tsara fa tsy tokony hijanona zamamy sasy am'izay fotoana zay fa hila terrain malala koa zay angalana isariky bota hamboly hamiompy handray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena zay angamba gny tanjonay farany fa hoe mbola goragora hoatran'izao le izy de mifagnampy satria raha manana Madagasikara tiky tenena hoe mifanipaka mihitsy zany nareo sy ny dina be mifanipaka am'le toetsaina satria araky nambarako teo alao an-tsary moa zao fa niteny an'le magistrat anankiray mialatsiny fa tsy anohagna ran'olo hoe ty homologation nomenareo ty aneo satria amin'ny alanany homologation moa zany zay vo nivoahan'io arrêté régional ny ano chef de région tamin'andron'io zay orihiny gouverneur amin'andro finananiky zao de ipetrahan'le dina be le homologation zany zao tsy manomboky kabary laha tsy misy vola 6 millions mivoaky am'le partie prenante na io olo akizen'olo avao na hoe mbo tsy fondeny accusation de fa ilaina ny 6 millions de mandeha nitady zay tsy ao agnatin'ny article ny dina be zany excès des ailes mihitsy le izy fa tsy fantany fitondrana foy be ary zay mahatonga manoka fotoana hoe aleo aloha miakatra Tananarivo mba ho hazavaina raha ho azondreo voalohany aloha nahoana ny magistrat zay habilité de compétence raha miantso ahy fa torin'olo aho tsy mila 6 millions de zay vo manomboky procès ka nahoana gn'olo omeny homologation no manana fahefana bevata mihoatra anazy ka de tsy maintsy misy 6 millions vo misokatra ny kabary ary hatram'izao mbo tsy nahitako vola 6 millions avery anao raha marina ny aleo loka akizena ary raha misy resaka hoe tokony nisoratana article 80 ao agnatin'ny dina be hoe raha misy manao dramotsy de mifototsy le dina mbo tsy nisy dina mifototsy ndraiky nitanteraky tagna agnatin'ny farasatsimo andrefa igny antony satria le matoa le olo manao an'le dramotsy any e misy gny écolage omeny anao tompona ndraikitra omeny ry omeny pray dinaty omeny vaomira roa de matahotsy anao an'igny satria hireklame le olo fa hifoteran'le dina hoe ka ianao ane nameko e de tsy misy mihitsy io article 80 io hatram'izao zao mitémoigner aminareo hoe tsy misy article 80 ary laha takenao gny véracité tsy mivoaky mais koatsy avao anao am'ty disadisanay tamy kabary natao ty rehefa ny maty raha tompoko lahy le zamamy araky nambarako niaraky roe lahy rozy tao raha tompoko lahy reravy zay sy retavy rozy niatriky ny Malaso niady resako sy lahy Malaso reo manday basy balohazo fa pitifitsy latsaky raiky amy Malaso reo de latsaky telefony de gnanay tatao koa zany latsaky reravy satria voatifitsy ny basy telefony amizay ny volagniko retavy tandremo tsy ho azoazo ny mpagnarady agny ho very aza omena olo mihitsy
fa le zama moa tsy de ampy fianara mialatsiny amin'ny hoe matambany vohitra azy zay de tsy fantany fa ataony haran'ny téléphone toy igny raha rovako de lalany deuxième mois de juin merany manoro fify le pisy nataony amin'anazy igny nanao prélèvement ary mbony nomeny andreo dinareo amin'ny kabarana ifarany hoe zaho mba naka hoe 700 amby fa raha igny tsy nomeny de zao niteny hoe nareo dina zahay nanao mera ao ny formation niazonay de tsotra hoe nareo tsy raha maçon nareo mera raha fa nareo anao construction misaisira olo maçon heky nareo na entrepreneur tokony firigny ciment aby dinay zay vao manao devis amizay nareo zay vao manao exploitation ka nareo vao miera manontany anareo satria problème na pisy raha resantsika eto nareo va fa nisaisiran'ny tellement sy procureur zay nanao ny andraikitsy anio affaire io va nareo fa nanao formation mahakasiky ny pisy na téléphone tsisy voavaly zay fa aha zay tsy militsy amizay fa gnanay resaky fandamina zany hoe zany igny raha ataon'igny dina hatreto tsy maintsy positif tsy ohatra ny fomba fiasan'ny fitsarana sy ny miaramila amin'ny police satria ao amin'ny fitsarana any raha misy olo torin'olo ka tsy mitombina tsy ampidiriny prison misy aianareo ve zany ao anatin'le fomba fiasa manoloana zay dinabe zay sy nareo zamamia ao anatin'le izy tena ahiahy satria piazy le izy ambarako anao io ohatra misy zanakinao zany mangalatra n'ity telefony ty alaina ny fanagnanao aloha midina tao ao na mandoa amby folo miamby zay raha misy ratra kely igny igny de mandoa ino miketa tena sazy bevata de avy eo amizay raha fa tsy maharaka an'io anao fa omby raika avao gn'anagnanao vonjegny varilahinao niterahanao nyzaza io est-ce que ty telefony ty mahazo hoatrino moa sy gny ratra nataony amle olo ka hampitotongana na gny harena ny varilahinao ary de rehefa tsy mahavita io raha misy anakampelanao koa fa manambady io vadiny anakampelanao vinantonao satria velilahin'le hauteur vonjey koa io mbo magnavaka an'io amby folo miamy avao mifenoa de gny raha fozanao koa zany babany valinao sy reny valinao de mbo vonjegny raha itampo aminao vonje jusqu'à ce que feno ty omby teneny ty fampahantra mihitsy le izy ary zaho manao ohatra hoe nahoana i commissaire central rehefa tsy milamina itoliara itifirany telo avao le bandia agnaty liste noire any ao na te efatsy milamina zahay miroro soa tsy sakasaka ka nahoana ty raiky ty tsy samboriny le hauteur fa avotsiny de le aomby avao alà le hanagnan'olo avao alà vilivily valagniny misy aiana complicité tena complice tena piazy tsotra zao fa tsy dina io tamy kabaranay tao de tsotra de azavaina kely koa le kabary satria tsy azony olona hoe ino ty le kabary lavatra le kabary zany raha fa ohatra ka natery amy procureur téléphone ty maty tamle 22 raha tompoko lay satria le 20 le omby nalain'olo avy agny salary zaho vo amboy mahavelo fa tsy tagna mahaleo tsy no manao le coordination andesy ao téléphone ty tamy koa de tonga teo tompondongo sy tompona omby nasesy amy procureur tonga amy procureur tamle 28 reo nandray an'ny téléphone igny tantagnako teo fa le kitikitiky ny deuxième mois de juin mera tagny an'le pisy io no tsy fantako zay raha nikitihiny tagny ary témoigné izy io ary ny vatany koa nagneky an'io io zao tsy condamnable amle vao mierany dina be mahay kabary fa aty amy 3 novembre 28 mai raisin'ny procureur nandrefa police nanao fitsirihana tagny amy telmas tagny amin'ny RTL sisy résultat hono ka ny résultat ny raha tsy misy autoliara tokony namonjy olo bebe reo gouverneur zao ny tokony megnarany DG ny orange DG ny telmas DG ny RTL tokony voahany le tena résultat fa tsy zaho dafinely ro raha miandraikitsy gny zama zaho nanao gnasa koa zaho maty miaramila koa zany ro hampagnavahindreo amby telopolo telo amby fa nagnodikodina le pisy na procureur ny vonjeko an'io ka raha coupable avy eo avelan'ny procureur hirenireny fa nagnodikodina le pisy ina ny jonction ko agnatin'ny gnasa fitsirina ataon'ny polisy tsisy an'izay le raha fa terena handoa amby telopolo telo amby eo satria nantony raha fa voatanjaky lehibe ny zama de rava zama io de miasa le dina be agnatin'le korontana zay igny tena mahafinaritsy andreo mpitondra de nitoheriko zay zavatra zay tamy voalohany reo namoky didy mandoa omby 70 aho alao antsara na Madagasikara fa ny olona mamon'olo agnatin'ny dina be gny sazy ny telopolo telo amby hidafinely sy nikasy tagna olo fa nampitany le telefony tagna amy procureur mandoa omby 70 laviko moa ankitsirany nanao mémoire de défense nalefako amy région ino ty ataonareo ty zao no tsy tagna amle ady ary zaho tsy nampiasa ny telefony ty fa teo tompokavana nandesy amy procureur nanome réquisition nandeha amy telma nandeha amy RTL ny résultat avy agny néant ka zaho angama néant azy 3 novembre zareo le décalage raha olo tena hoe tsisy complice ao 28 mai mandray ny telefony io procureur 3 novembre rozy mamoaky réquisition sans saisir le procureur de la République de nanao an'ity kabary forcé ty reo fa voteo nahazo antso hoe ialatsiny fa ray aman-dreny be préfet zaho i préfet tsy nagnome arrêté andreo dina reo ny dina koa zany raha fapetraky aminay agny araky ny lalàna misy lalàna velona olo 200 vo mahazo mametraky ny dina na mametraky bureau ny dina tamy ndraiky mitoraky ty conseiller ny gouverneur avao rozy ny fidy olo telopolo roa amby hatao membre ao agnatin'ny dina be régional efa tsy eo sasy zahay mpiary aomby tsy haiko hoe dina nino izy io pare ty ry ny 50 millions de kolikoli tagnatiny ao ny fidiagnan'olo reo amy hamehana ilazako azy hamehana
raha asabotsy ny kabarinay ho natao tadidiko tsara teny madame Diagera hoe mbo tsy mivoaka gn'arrêté reto dina régional reto ka magnino nareo raha ohatra manao convenance manao convention hoe ekenay avao hatao kabary na mbo tsy mahazo arrêté le dina zao manko tonga de nanao refus zaho am refusé an'izay carrément mialatsiny madame le Diagera fa tsy zaho tsy hagnenky dina tsy managna arrêté hanao kabary mombay de nahematra larobia le kabary tamin'io andro satria sabotsy latsinainy paka alohan'ny paka sabotsy io mbola misy telo ny vice président tsy tafapetraky de tsy natao fifidianana vice président reo fa de nitsipotsiponina avao natao forcé raha ametahana azy agnatin'ny dina ao amizay zany talata miboaky le sonia de hoe efa vita sonian'ny préfet manomboka kabaritsika avelao aloha préfet hanao démenti eto fa izay teny madame Diagera hoe tiany sonian'ny préfet efa mana arrêté ara-dalàna raha ny lalàna zany raha fa manomboka ny kabary araka ambarako io mandoa 6 millions zahay naloko le 6 millions mba tsy atao hoe zaho piolo de isaorako ny be ny tanàna ny manoro fify ao agnatin'ny toliara 2 nangataky nareo dina be régional ambony latabatsy io vola 6 millions mampiteny antsika maray satria misy miaramila ny dina le piray dina madiniky baka maray ziskariva reo misy mandray vola rivo raika avao nefa lavy izy tany misy azy agny 30 km 60 km ka natao ino vola 6 millions le hany igny ny répartition satria hitako mangarara koa zany ao anatin'le tsy misy mangarara ihany tsy misy mangarahara ka zay misy tateriko eto moa satria toliara miandry ny raha ty hagnaraka amin'ny resaka FB resanao de zay resako eto hoe dinaniza izy io satria rehefa naloha le 6 millions nomenareo be ny tanàna efatra nanatriky teo be ny tanàna ny Beheloky be ny tanàna ny ano Solary be ny tanàna namboy mavelo be ny tanàna ny manoro fify resako teo igny nomena 300,000 eninalina ariary manana 10,000 sy ray alisany reo mba essence moteur io motondreo igny zany tsy siako tsiny igny tsy asiako resaky fa gnasiako resaky de ty natao aiza amizay le vola de hoe nomenay any chef district ny toliara de ny ray hetsy ariary nomenay any dirikaby sy DAGR ny roy hetsy 10,000 ariary eo zany gn'ametrahako baraingo bevata satria nasiako ray aman-dreny be nagnatriky teo président toliara mijoro fa niangaviako tsy miteny nareo fa tanàna irantsika manana ty de manenty fotsiny nareo teo ray aman-dreny be colonel Fanampera retraité ray aman-dreny be nayagny sy ny fikambanandrazana maro nagnatriky teo de ireo olo reo DAGR sy dirikaby tsy nanao journée bloqué eo le vola natao sakafo ny piray-dina vory eo i chef district tsy nanao journée bloqué eo nahoana no mibénéficier nataotsika per diem zany inona ny bénéficier vananjany de rehefa nizaraina amle madiniky le vola misy manana 500 arivo ny olona anankiray le magnatrika eo baka maray ziskariva mbo mipoly hamaray kabary igny 500 arivo gnanjarany le olo tsy magnatrika eo fa mibirony agny avao mahazo ray hetsy mahazo ray hetsy 10,000 olo roa zaho zany te isiny togny fahendreniny mpitondra sy ny fahendrentsika vahoaky hoe tsy izy io tsy voasoratsy eo manko raha resaha zao ary zay mahatonga miakatsy eto hoe stazindreo ndre mandeha koa zany zahay tamin'io mandoa omby 24 da finely amin'ny alalany pisy io za koa zany te hiangavy hoe mba tokony hagnazavana gny technicien telema eto hanao démenti makakasika an'izany na gny mpitsara hoe ahoana ny fampiasa pisy no mahatonga ny dafinely osazina omby 24 raha tsy nifandray tamin'ny malaso raha tsy nitolo ny pisy io tsy nilitsy agnatin'ny carte mère ato ahoana ny mahatonga an'izany sazy zany zao nahavy azy agny procureur officier du ministère public raha ohatra koa ka mba nanao rapport koa gny maire tagny aminay ekeko koa zay hoe nanao erreur aho fa tsy noeko ny gendarme lezy fa nijirijiry i maire tsy nanao rapport fa niavy faty io fa na nanao rapport izy tamin'ny chef district tsy maintsy nisezira ny médecin inspecteur araky ny lalàna zao koa mba be ny tanàna avao nisezira ny gendarme brigade ka refa reo ny tonga tsy maintsy nanao rapport médical igny médecin inspecteur na amin'ny alanany infirmier zay nisy raha intagny sy ny gendarme ho nanao constat de amin'ny alanany constat tsy maintsy niboaky teo hoe nisy telefony latsaky aiza amin'ny lehibenay mentaty fa zahay mampiasa azy de nomeko fa tsisy an'izay tagny de diso mamonjy officier du ministère public de reo resaky illégalité régularité reo zany mahatonga miakatsy aty hoe tsy izy kosa ary tsy rariny raha tsy ampahafantariny be sy ny maro hoe tsy mandeha amin'ny laony io dina eo ary gny nametrahandreo an'io bureau régional amin'ny hamehana io tsisy olo vory teo fa conseiller gouverneur nisy vola o 50 millions io de natao de kolikoly avolentany zany io olo ampidirandreo ho président régional ny dina eo tompoko de hazavagny ko eto manana grand dossier anaky telo lehibe namon'olo gn'anany tamin'ny mois d'octobre tamin'ny taondasa tena nitifitsy andranovory eo fa tsy nisy kabardina manahaky an'izao fa nivita avao ny kabariny député miaraka amin'ny chef district miaraka amin'ny bentananany andranovory sy betsinjaky vita omby eny vao omby folo raiky amby vita da finely tsy namon'olo ampandoavy amby 7 tena kabary bevata
dia ahena aomby roapolo efatsamby amin'ny alalan'ny resaka piso. Fa raiky ny ty fitsolognanany nasaina mandoa aomby eny aomby folo raiky amby. Mampametra-panontaniana mbola misy koa tao nagnavahany aomby koa natao resaka tsaran-draza koa. Nalagny organisaza io aty amin'ny appareil génital malelahy azy, nalagny masony, teneniko babany mba hivoahana ankety satria inoko fa magnaraka an'izao nagny gendarmerie amifandaratsika am'izao alina zao. De ilaina reo mba hameno le renseignement. Nalaina gny masony zaza io sy gny appareil génital na malelahy azy. De rehefa nalaina io izany maka amin'io io olo agnatin'ny dossier io président régional na inanikina me arrêté io ary zay interpellé avako an'ny préfet hoe fantany va fa mana grand dossier olo nahoana namoahana arrêté ho président zany hoe hialofa zany le dina ragny malaka. De nahoana zaho mangataky mba tava expertise koa raha misy dossier maloto. De nahoana zaho zany no ampangana aomby roapolo efatsamby fa gny maloto zany no diovina hagnome didy hitsarany le malio. Rafidy gn'agnaran-dray aman-drenin'olo mipetraka anketa agnatin'ny commune Andranovory, Rembohy agnarananany Vinono na la organe io. Mbola misy dossier fahatelo koa ny ty firin'ny miaramila nanao fampandrian-tany. Andriamatoa mitahy tao Behompy. Fa rehefa alohan'ny lialany fofonainy mitahy natao fagnadihadiana teo, misy aombiny relora 12 amby niditsy amin'ny olo président dina régional hinany kalefandreo agny manday dina egny. De zaho zany te ho gaga ary te hiresaky hoe zany ve gny fomba hitondragna ny firenena ty, tsika mila fitoniana hiatriky fifidiana nefa mandeha amin'ny resaka rotoroto. Zava tsara mihitsy. Ny fahatelo manaraky mialatsiny aho fa mahazo micro na Madagasikara. Aka zay mihitsy no anipisiany ny fandaratsika matsy ao anaty le. Ny fahatelo zany de tsotra gn'anahy ny fampiresahako azy. Tsy mandeha le dina satria ny dina régional 9 sous-préfecture ny faritra Atsimandrefa. 9 sous-préfecture. Ny sous-préfecture ny Toliara 1, ny any Toliara 2, ny any Morombe, ny any Beroha, ny any Ankazoabo, ny any Sakaraha, ny any Benenjy, ny any Betioky, de Iampanihy. Agnatin'io satamfe dina be io tsy asia dina be kosa ny ville de Toliara, ny Toliara 1 zany satria statut particulier ao satria la ohatsy ka basy maro andesy militsy ao, sao de misy dérapage. Ao gny autorité sy gny bureau administratif maro, bâtiment administratif, de nekena igny zany statut particulier igny. Fa sur 9 sous-préfecture, sur 8 zany, 8 sur 9, zay mampiasa le teny dina be. Lafa natsanga dina be régional io tompoko de zao raha misy. Raika avao gnany Morombe amin'olo 30 membre ny dina be io. Raika avao gnany Ankazoabo, gnany any Beroha. Raika gnany Kazoabo, roe gnany Sakaraha, roe gnany Betioky. Tsy misy Benenjy, tsy misy Ampanihy. De dina be régional hono. Zaho koa zany mba miangavy eto ary m'interpeller andreo député nay hoe zao ve de mbo enkenareo député nareo sénateur agnametraha dina be régional am hamehana cautionné vanareo zao handeha nefa tsika mila fitoniana fa atriky fidiana nahoana moa tsy agnesia olo baka ampanihy agny fa ny fenoa Toliara D nandrako azy satria misy olo any Toliara D tahandrava zama miaraka amin'ny Dafinely i chef district ny Toliara D toy fa misy disadisa taloha agny de tohiza zay disadisa zay de apetraky maro Toliara D namoaka an'io amby 70 ho agnatin'ny dina be régional de izy Toliara D avao koa misara ao izy ny tsara igny ndraiky de ndao ahena roapolo efatsamby fa vasa zay mba metimety amin'ny Dafinely zaho tompoko tsy handohany eo ary zaho tsy nanao soniany eo ary zaho tsy magneky an'io zay gny mahatonga ahy miakatsy aty Antananarivo hoe tsy mety kosa zao satria mba tokony hifameno ary nahoana moa tsy tohizana ny fagnadihadia ataon'ny procureur araky nambarako eto zao misy pisy aminareo eto raha misy problème bandiry igny nahoana gny brigade spéciale ato fiadanana afaka mamoaka an'io vetivety ka nahoana raha misy mana problème gnany Toliara tsy mamonjy zay autorité compétente afaka hanao an'izany facilité an'le asa pisy ane ny olana eto ka na Dafinely ro tafilitsy agnatin'ny pisy ao fa ny fampiantso amin'ny farany zay tsy andeha amin'ny reality viaty satria melo coupable fa le raha ne tsy coupable le olo terenao handoa amin'ny roapolo efatsamby ka raha mandoa roapolo efatsamby aho aiza le hauteur izy moa le mangataka an'io le dina be mangataka an'io voly io sa izy mangataka le vao miera le dina be régional napetraka ankamehana resahako ity de alo aminjareo izy io de atao alo amin'rozy de rozy ro mizara azy hoe tignaniano araky nambarako teo zero so misy raha hetsy gnany chef district sur 6 millions misy roa hetsy 10 mialy gnany dirikaba amin'ny diagera ka raha mandeha ty aomby 30 halohany salary de aomby roapolo efatsamby halohany Dafinely vola 6 millions 300 alohako vola 6 millions 300 ampandoavan'ny commune solary ty de alao amizay le pourcentage hoe sur 6 millions de francs on a 1 million 750 000 miala omegny autorité
kasira omby 54 samby sy vola 12 millions 300 000 600 000 hotrino amizay arigny manjarany ano autorité alao les comptes fampahantrahanay nefa zany olo administrateur civil zany ne cadre ambony eto amin'ny firenena aux emplois de l'état zahay mpamboly cadre Z ny cadre Z ny petahina atao piazy hamenoana ny cadre A grave tena taraina alohany anahy mazava tsara ka ity le tranga atao amin'ity commune Soalava Sud ity mantsy zao anisan'ny olo miteraka olana be zany ho anareo io fa zay zany misy renseignement nge ho anay mpanao gazety so hoe tonga hatramina hoe to efa intelo mifanesy le fanafiana totriny hoe efa nisy faty olona mihitsy ohatrotriny ahoana zany tena marina ao anatin'le izy zany mety mahazo tombony zany raha ity trangany commune Soalava Sud ity tombony dia administration du territoire le autorité miahidinareo no mahazo tombony satria tsy afiniko anao hoe efa misy rabaterany eo zay mahatonga manao antso avy eto ny fitsarana aloha angatahako averina le homologation satria ny rabatera mipetraka eo dia tsotra hangataky réquisition le olo anankiray avy agny ambany vohitsanga voatsindry nalain'olo hanagnany mandoa 10 aly igny dia mivoaka avy ato le signature io tsy mahitaka an'le autorité manao signature fa misy intermédiaire rabaterany egny feno tena d'insécurité le ficien dina be ary nambarako anao teo intouchable ho tsisy resaky dina fotsy soi-disant soratana fotsy ndre 80 ampahatraina le rafozan'olo sy valahin'olo mangavaky ary reo zany rehefa misy olo atazony dina tsy maintsy positif fa ny fitsarana ny raha zao tsy meloko dia mahay aho hoe tsy tokony havoahy ty raha tsy meloko dia bany fitsarana fa ny dina zany tsy maintsy meloko foana anao rehefa torian'olo dia gnataony hoe torio koa i hoy majero tsara zay argument zay torio koa i lafa ia tsy faly dia toria amindreo avao ndray koa fa ny any fisarana nyka mazava agnazy manao appel instance hafa koa ny azy ary mpamototsy zany rehefa mampiditsy le parquet misy chambre koa mamototsy misy séparation des pouvoirs mazava ny andreo fa ny any dinany tsy zay fa io lalatokany eo avao torio koa i me koa tsy etam prochaine ity ny olona anankiray mitaraina trobo aomby io ny latsaka aombiny folo limy amby dia nataony hoe 22 amby aomby koa hoy zao niteny za olo bevata ao nagnino aomby io lafa nilatsaky ny zamareo tamahaliotsy ao tsy nagnanto le tompona aomby hoe 22 amby nefa tsy folo limy amby ka mba ilaonareo dina be nonareo zamagny tavela ray mba ilatsika ombany le toy fa nataony hoe vory aombiny io i avy amin'ny district atoy recevable 22 amby koa aomby io ka zao mangataka ao mba boahonareo bokiny nagnotania le olo nao iha masintiry firy aombinao aomby lahy ko raika avao hoy kanefa misoratsy masintiry passeport de recherche 22 amby dia nivola le délégué zay tambany eo ny olo raiky hoy objet na passeport de recherche raiky ka rozy io manao olo efa tsy rozy tompona aomby io mba alaonareo boky zao nareo vomiera fa tsy mety zao hoy fa izay raha manimba dina toy na nisanga vomiera regny andrasy fa ihofiky zahay niakatsy bakagny dia agera tsy maintsy atao hoy nefa jereo fa misy régularité ambarany délégué io na nandalo formation koa délégué io resaky bokina aomby hoe ny olona anankiray tsy minide un passeport de recherche anankiray ka na tsy ao bokiny ekena fa le olo nefa niteny hoe zao ambilahy raika avao gnahy agnatiny ao fe amin'ny agnarana aomby 22 amby igny boky manao kory moa gnataony délégué amizany nany samby de agera torio koa délégué hoy mba jereo le valiteny teo de tory aminia tory amindrozy autorité requérante io avao koa zay le olana aminy fa mifisarana iha zany lafa tsy faly baka amin'ny première instance ao mandeha amin'ny cour d'appel fa ny andreo zany eo avao lalampiso miditra mivoaka eo fa ny fahitanareo zany tranga rehetrarehetra zany nefa nive ny fitsarana tena hoe azo ianterana azo ialokalofa ny malemy ao anatiny reny tranga any aminareo reny sy ty trangana zay ndresantsika zao ohatra ny commune Soalava Sud io ka ity moa tena lavitra ny fitsarana ty raha ty satria fitsarana moa zany mametraky ny autonomie andina igny agny hoe fa tsy faly nareo magnatỳ dia raisinaigny andraiky tsinay fa ny angataha fitsarana avao hoe fitsarana naome homologation araky nambarako teo hoe raha antsoiny procureur aho tsy mandoa 6 millions fa tonga dia ataony le projet ka nagnino olo nomeny fahefana reto ro ampandoavy 6 millions zahay io vao ny angataha koa hoe tsy mety le izy ary faharoe zany rehefa tsy faly iha torio mamoaky didy tsy mety iha zany dia tanterahy tsy didinao tsy mety igny dia tsy faly ao dia mitory aminao namoaka azy ndraiky zay le tsy mahamety azy tokony isy séparation des pouvoirs fa zaho matoky fa re olo député reo matoa mamboatra lalàna atao amin'ny assemblée nationale ato tsy mbazaza olon-dehibe reo voafidy ary manana mpisainany manany hamorampony andray an'izao messageko zao tokony jere tsara ny séparation des pouvoirs raha tiako applicable ny dina be fa mandrapisiany fifidiana ahanto io mba hanagnantsika fifidia raha hoe pitoniana malalaky satria manao tao agnatiny dina be ao na tsy eo iha tompony na tsy nagnenky amin'ny didy aboany avilina avao taninao avilina avao saretinao
Sosikevitra zany zany araky nambarako zay zao tsy miala hoe ny fitondrana foibe tokony hanety an'le cadre akaiky hanety an'le lasitra hoe mety va io tokony jereny miantso anay ray aman-dreny koa iny tsy tantinareo ray aman-dreny sy nareo mpiompy agnatiny ato fa zao loha tsy mety raiky anakiray hoe anako manao hadalà anakinao ray tampo amiko ny vatanao ray tampo amiko ro alaigny hanagnanao mazava tsara mihitsy tena tsy mety le izy tsy lalàna resaka an'izany fa reo le tompona raiky sany foton'ireo zany tsy azo antenaina tsony tsy niagny fa efa tsy mety satria no ia agnatin'ny corruption teo zao tena tsy afiniko anao corruption nisy olo fidy anakiray resaka amiko fantatsy anio koe dafinely fa tsy crédible sasy dinantsika fe misy commission raha bereto mako hoe megna zay samy miara-miasa tena tsy afiniko anao zany niboaka amin'ny sofiko mazava tsara mihitsy ka izy ary gny himegnara izy gny tsy megnara Madagasikara ty ino gny ampandehany ino gny tsy ampandehany interpellation zany zao ataoko eto zao mazava tsara mihitsy raha ohatra ka mijeretsika ary ataotsika hoe fanjakana fobe eo aloha zany ny ataotsika hoe ministera telo tota zay tena hoe miandraikitra ny fandriampahalemana na ny fiarovam-pirenena na ny secrétaire mpanjakana zany eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena mety hitany gendarmerie pirenena na ny tsy maninona ihany koa ministera-ny filaminam-bahoaka na ny polisy zany na de hoe any ambanivohitra ary raha ohatra ka mijeretsika ireo ataotsika hoe tompona raikitra mahefa hatrany amin'ny prime ministre mihitsy raha mijeretsika ary bahoaka mihitsy aza zay hiatrika fivoriana ato inona ary ny antso hoe tena oentinao androany tena midodia amin'izy ireo oentiny fitarainanareo omeo ny vahaolana zay heverinareo ary le tena antso zay atsonareo ho azy ireo mihitsy ny arto ansoavo angamba na Madagasikara ny ataoko eto satria matoa fa mananika ny 80 taona ho zao nanana expérience kely tagnatin'ity firenena ty na amin'ny resaka politique acteur zao tamin'ireny fiadiana regny gadra tatsiapaha tamin'ny 2002 regny be dia be ny tantara napetraky teto ansoavo no atao inoako fa olon-kendry manomboka agny amin'ny président république mandre an'izao raha resahantsika eto zao amin'ny alalana conseiller raha tsy magnaraky inoako fa olon-kendry ray aman-dreny be koa ny prime ministre zay concerné direct agnatin'izao fiahinan'ny administrationtsika zao olombe olon-kendry ny ministre de l'intérieur satria le raha ny amin'ny lafiny raiky mampalahelo ohatra ny hiverina agny amin'ny raha nisy tamin'ny 2002 tsika hoe mandeha ny écolage raha ohatra ka avelanao fotsiny ny autorité manao an'izao hanao zay tiany hatao de mitombina le sahontoliary hoe misy écolage ao zay tsy mampiala ny dafinely amin'ny asa tio ka olon-kendry reo olobe ary concerné moa resahantsika avao fa tsy manandrifandreo satria tsara nefa raha miasa police raha ambarako teo igny raha vo tsy milamina toliara mitify police mandry toliara zaho tsy tiagno metsina ny ministre na police ngany gendarmerie koa tsy beko tsiny satria nomeny gny findainy ty numéro-ko raha misy olo ananareo mikasikasanay gendarme ka le raha tsy asan'ny gendarme fa asanydina ampaharezitsika avao angamba reo amaholo be azy satria hilan-kevitsy ohatran'izay koa nisy ny fiarovam-pirenena na angamba mbatoroko amin'ny nisy ny fiarovam-pirenena agny tsy mikahakasika an'ity olo aty fa sosokevitsy amin'ny firenena raha mitanta maholo be fotsy vory sy mampiary anay nanay eo zany gny semane diagnostique raha falain'olo gnaomby baka ankiloaky aby igny hatraty aminay ambavaran'olay hamboy mavelo igny cerné mankagny amin'ny koratsaky resako misy an'io président dina régional io de ao mikoboky ao blanchissement mandeha ao gny ino ty fibre avily hatrany amin'ny 300 000 de zao zany raha resaky tsy misy zone rouge teto talohaloha teo talohan'ny président Hera John Mampianina fa ihosy fa raha fa napetraky ny ministre ny défense tam'izany andro miaraka amin'ny président Hera John Mampianina ny bataillon interarme zay manana statut misolo isaky enimbola ny miaramila miasa agnatiny ao de io ihosy mandry hitatsika io njano teo indreo tafaran'ity taom-baovao ty nanao passage teo Magnatananarivo de nazaza kelikely 10 taona mandroaka omby amin'ny tsofosandro militsy an-tanàna ny Hosiagny sisy tafiky rehefa napetraky ny président Ndrinira Rajoely koa ny base opérationnelle avancée ao iakora satria misy zana koa miaramila mba agnatina renjara tao ny fehy kidy somotsy ny tompony habandita ao de mba mandry milamindamina ngao zany ragnahary tsy agnome amin'ny ranonora ny famokarana fa ny fandriampahalemana tsy ohatran'ny le taloha ka nagnino mikoboky io tsy asia base opérationnelle anariera koa laha avancé ny ato iakora efa ndresako an'izay assemblée-nay raha inty raha député-nay reo ndresako sénateur-nay reo fa sa tsy tonga amindrozy de mba magnamafy an'izay raha napetrako zay ao hoe apetrao eo fa par rapport amin'ny promesse électorale nataon'ny président Rajoely tamin'igny filatsany tamin'ny voalohany hasia piso électronique ao ambinareo reo tsy tanteraky moa igny raha nanao kabary koa izy tatoliara ao somary gaga ao sady malahelo hoe asia drone koa ny malaky de zay base opérationnelle anariera zay raha mipetraky ao mikoboky miresaka aminao aho ngany zonary igny nanova opération teto mba henareo taty amin'ny realy tagny antany meva igny ao amby 800 sy arivo
tay tsy fanjakana amle aomby tsy mazava fa ny ao ankoratsaka eo samy koboka ao any aomby telo aly tsy mazava ao de atorako ministre ny défense zay satria be dia be zany gn'agny malety noara zao malaza aminay agny lafa hilitsy opération na ino zay raha lefa agny io na gny tompona andraikitsy lafa mandeha malety noara igny atonta eo de gny resaky amina rassemblement de troupe eo hoe touche pas koratsaky touche pas mikoboky de gny toseva zany zahay fangalarin'olo hanagnanay zay zany antsoavo mba ataoko satria iha ministre ny défense lavitra andrina mare iha lavitsy vahoaky mare iha toy na zahay avy eto za tsy hona aminao mba raiso zao lamba misy conseillenao miheno asia base opérationnelle militaire en arrière gnao mikoboka ao ankoratsaky ao agnano magnamby fa izao ata toera zone rouge le saha io de milamina io miasa miaramilanao magnome toky zay ray aman-dreny fagnometagna noky tsy sara tsy manahaky ny hosy io agny ary nazama zao mety handeha hamboly terrain hamonjy terrain malalaky zahay fa iasana io tsy mandry le ray aman-dreny nofo tegna malagasy koa ka mahonenandrozy zay gn'andraisany anjara tena mazava tsara mihitsy ny ao anatin'izany rehetrarehetra le katrako anao a satria tena hoe fitiava-tanindrazany zany ary tena masamby joro ihany koa ary maro ny malagasy sara aminao satria ty Madagasikara matetisatsika ty raha tsy misy olona masamby joro ho amin'ny fahamarinana sy ady amin'ity resaka kolokolo ty a de tsy ho tavavoaka mihitsika ary anaovana antso ihany koa tsika tompona andraikitsy mba andray andraikitra avy hatrany manoloana zany tranga zany satria mampalahelo ny tranga iainina ny mponina any ambany vohitra lalina sy any amin'ny faritra iventsika fa hoe lavitra andrina ao anatin'izay rehetrarehetra zay zay ny tena antony nanasako anao fa mbola misy amina fotoana kely de mba tiako ararotina kely aloha mba iresantsika ny raha-pirenena raha sitraka ao tsy mampanina anao ao anatin'le satria ny anankiray aloha kelikely avao le teo zany alefaso ary tompoko nameheza koa zany de tsotra mbony be ny tanàna aho araky nambarako 96 2004 na hoatran'izao koa tsy indry nataon'igny mpitondra tao toliara tamin'andro ny président Rasiraky mialatsiny de voatery zany tonga niaraky tamin'ny KMMR nangalan'ny président Rasiraky na hani bénéficier visite d'échange ao amin'ny resaka parc naturel régional de France tamin'ny 2003 tagny France de exilé politique tagny ray aman-dreny Rasiraky mialatsiny tsy mamoa fotamandry de nifampiresaky zahay mianaky olona hoatran'izao anao ho nahoana nanoheranao anahy ka anao tsy azoko fa agny avoloha agny miara mila maro gny regapy magnodidy anao ao de tsy azoko anao de hoatran'izay koa ty kahany président Rajoely ty kahany premier ministre ty tsy ho azoko anareo reo mialatsiny amin'ny maray aman-dreny ara-pitondrana anareo fa ity angamba ambasolo ny azoko anareo miafara mahanoherana anareo anie raha ohatra ka mitohy zao tsy indry zao hoe ka tsy ho raisinareo gny sosokevitsy amin'ny ray aman-dreny zahay tsy hanao premier ministre zahay tsy hanao président république fa manjary hisongo gn'asanareo zahay ka ilaza hoe tsy izy nareo mialatsiny miresaka an'izay satria sady tsy ho voaray gny feonay sady voatsindra zahay mihanananay nefa zahay magnampy anareo gn'asanay zay ngamba ngamehezako an'igny recommandation bevata zay mandeha amindreo agny de azonao sokafa le resaky enary tokony mankasitraka indrindra mba etaetako kely aloha ny faharoa ny resaka ao atsimo fotsiny zany somary manahirana kely fotsiny zany ny andeha totsika hoe zay le hoe tontolo ny vandrim-palema sy ny any ohatray fa eo am'le lafi ny fampandrosoana ihany koa raha ohatra ka mba miresaka tena na tsy voatery toliara dio ihany zany tiako resahana fa na amin'ny toliara ray mihitsy na miteraka hevitra kely mantsy izy io zany anankiray zany zay hoe lasa hoe cimetière de projet sy ny maro samihafa amin'ny mampanao politika anao ray aman-dreny ho anao satria efa 2 mandat ianao tamin'ny fotoanandro ny ary fantatritsika tsara ny alalan'ny olona anao hatramindro ary zay nge mahatonga ny lasa président zamameo no zay le traikefanao zay ao anatin'le izy mba manahoana ny fahitanao an'izay zay zany ray a de io ihany koa somary mamiteraka hevitra be ty resaka basy toliara ty mba mety ho fahitanao kely anazy fotsiny toka ya tsy miteraka hevitsy na base toliara ny resaka fampandrosoana tsy cimetière de projet toliara fa le approche hitanao songaniko maro membre du gouvernement zao tsy mifandray amin'ny segy hoe mba nataony hoe bonjour dafinely na sanatria nomena ariary fa le fomba approche ataony zany mahalasa anay ty numéro téléphone na misy raha tsy mety zany hoe zany mba zaho na toliara ao mametraka recommandation foana na amin'ny FB avaho aloha gn'olobe an-tanà gn'olobe an-tanà tsy mpangataky 2 millions ministre raha fa mizotra amin'ny aéroport tsy mpangataky 500 000 amin'ny député zay gn'olobe an-tanà zay fa olobe toliara agny olobe tsy mangataky hoe miatsy malay gny omena kosa tsy fahotana fa gny mangataky tsy olobe zay ka raha io zany mifangaro am'izao fotoana zao gn'olobe satria raha fa fotsy volo olobe nefa ny comportement tsy mitovy zay zany tsy ndriako raiky gn'approche tiako resaha zany de tsotra tsy adalana amerikana magny chambre de représentant io zany hoe na tsy ho officiel io isaky mba tonga amin'ny safitanana hoatran'iregny mpitondra
tokony mba kaze agnatin'ny samba efitrano raiky olobe ansakainao ino vision-nareo eto ino fahitahanareo tanà toy tsy asia mpanao politika ao tsy asia mpitondra agnatiny ao fa ihampitondra foy be avao mila agnavinigny ray aman-dreny tsy ny cimetière de projet ao ary tsy nisy problème na base toliara ao fa le olobe zany ahifiky lavitsy agny fa zahay koa zao zay zany mahafaty tena zay ny constatko zay ary na raha volaniko teo igny raha zao ny conseil takaiky ny ano président Rajoely tsy magnenky fa niteny pisy tsy tapaboaky de resaky drone araky nambarako teo asio base io fa mandilatsy an'le pisy resahanao mandilatsy an'le drone nino mahatonga an'io tsy tafita ny sénateur amy député le hevy satria le tourné ataondrozy agny tokony hanao tady tsy hilanay re olobe hiboankevitsy tsy misy fa zay samby saimpatany ato ro atao ato ary zahay sy mihevitsy hitanay hoe satria meko ohatsy avao hoe ny spectateur anie mahay boly fa Ronaldo ro mitipaky isiritany agny Ronaldinho ka spectateur mivola raha nitipahiny gauche an'igny maty mazava tsara mihitsy ka mahay spectateur io zay zany gn'ataoko antso vonjy hoe zay mahatonga ny toliara au cimetière de projet fa tsy cimetière de projet fa tsy mifandray ny acteur de développement tena vrai acteur ny éleveur tena éleveur araky nambarako teo fildina be régional conseiller membre staff ny ano gouverneur tsy miantso raha amizay mivory aty toliara Antananarivo de melo gouverneur avy aty hoe nareo raha tsy mifona amiko hoe tsy ekeko raha ataonareo igny ka raha mifona va raha tsy mariny eo vita fifona tanao zany misy raha tsy mety ka zao zany de mahita an'izay hoe misy zavatra tsy mikôly fa tsy toliara avao nefa na Madagasikara tsy mandeha développement mialatsiny aminao ao satria gn'antony misy raha tsy mikôly misy raha tokony amboary eto zay zao mpanonga-panjakara nampangina ay tafara ato de zay antony zay matoa anao aongana tokony mba hidirantsika lalika amizay Madagasikara nobare fondation ino aby gny raha tsy nimety teo ino mba raha mba nimety teo koa aloha tokony tsy harava zao zao de malahelo miresaky aminao raha manenty ny fivoarana amizao fotoana zao fivoarana misy eran-tany ary tsy resany mpanao politique zay mialatsiny na Madagasikara manantsiny nanapahotana ny ray aman-dreny nitondra firenena ty anonomboka agny voalohany taty farany première république ka hatraty aorina amizao inona ny antony tsika voafitaky le hégémonie occidentale privatisation amidio ny aramadinao amidio ny portonao amidio ny station solimanao amidio ny rehetrarehetra ka tsika agnatin'ny tokantragno ato va raha volagnintsika olo mitantana azy ahoana ny havoky atsika ka jereo Russie tsy nilisa privatisation sy Russie izy matanjaky io zao zany de manao antso avo eto hoe ilao avao le ray aman-dreny ary omena ny lanjany fampiresaha amy raha ampirenena fa tsy hoe ty misy soso-kevitsy avy agny velany avy de tanterahy miteraka devitra be ny resaka ay le base toliara aloha saky adintsika kely le base toliara le fifidianana manko maranaky base toliara zany raha ohatran'izao no tokony hotarafina zaho aloha na resaky nitondra produit toxique io na ho nagnino agnatin'ny fiarahamonina io raha nitombony mba indramiko fa indren'ny président rasiraky zay hoe tsy zao anio iro tsy mahitaka an'le jugement iaby tokony ho exploité va dafinely da nifampiresaky tagna agnatin'ny adiny efatsy fa le vidiny voy un franc symbolique ny intérêt militsy aminao raha zara raha 5% ny intérêt jereo moa ohatra tsika samy magnaraky vaovao misy eran-tany raha natanjaka ny Libye tamin'ny alalany any président Kadhafi mialatsiny 85% des bénéfices militsy amy caisse de l'état libyen fa ny anao anie raha misy zany pourcentage zany henoko 5% zany hoe fanabakana malagasy mihitsy de ahoana na io zany tsy toxique na tsy toxique io za mila transparence 5% marina ampidiriny eto no mameky atsika fa raha hiditsy agnatin'ny posiko agny de mbo mitovy am'le vision ko anakiray koa zarako aminareo mialatsiny manarao zao zaho raha amiko tokony foagnako chaîne pénale internationale resaka bianko io be dia be ny harenansika amin'ny alalanareo mpitondra am'le mpitondra ny fandimby apetraka agny amin'ny Banque de Suisse, Club de Londres, Barclays Bank, Club de Paris, ny sisa tsy haiko sasy de reo volareo anefa raha napetraky eto Gasikara mety mba afaka onao zao hoe zao amizao fotoana zao miompy midimy mandao indramiko ty so mba zao manana teknika amy resaka elevage fa voleo ampiasainy zanak'olo agny anie firenen'olo agny ro manodina firenen'olo agny ro matanjaky tsy aleo ve mangalatra anao ka nampiasaitsika eto le izy lasa instrument le izy mampalahelo fa tsy teny raha maro manjary lasa manao politique koa zao tsy manao politique mazava tsara misy matsomba fana zao zany de zay raha resako hoe ilaina ny concertation ary ilaina zahay olobe raha ny hitanay tsy nitratsy ny tafara ka zay misy le fantaniko mantsy am'le raha-pirenena satria manaitra kely ana le tenina hoe atsofo zay olobe resao zay
manao consultation aminay fa tsy hoe anay tanora zao fitondrana dia adiny zavatra rehetra ka misy resaka mihitsy ny hoe sao dia mba ilaina ny manao fikoanandrom-pirenena alohan'ny fifidianana misy nay mitina andao no fifidianana aloha dia fitaina zany zany fikoanandrom-pirenena zany ao arina sotra ka ianao mba manahoana zany ny hevitrao zany amin'izay le resaka hoe tokony isy fikoanandrom-pirenena sy ny fifidianana zay ho tanterana amin'ity taona 2024 ty tompoko amin'ny mampanao politika indray no resantsika an'izay resahako ihany zany satria ny olana eto zany na Madagasikara mialatsiny aho mehy mamaly an'le mpanontanianao efa hidirany crise de confiance tsika tadidiko raha nangalan'ny président Ratsiraka zahay tamin'ny 91 ny FFKM tamin'ny alalan'ny fandarovan'ny Papa Jean Paul Deteto no fruit nentina nangalany zany fitondrana zany nandrasana amin'ny FFKM hoe raha misy ny fikaonan-doha mba hiala amin'ny zavatra tsy mety io am'izay tsika hoatran'le olo fotsiny soloina fa le fomba fiasa tsy mety mbola eo asa tsy manaiky an'izany ianao de mitarika concertation ndray ny FFKM androany efa misy ny crise de confiance teo any nareo maly fa le atantinay zavatra nandrasanay tsy niboaky nanao any 2002 nandrasana hoe ina ny zavatra hivoaky zavatra tsy ampoizinao ndray koa ro boaky le andrasana hoe tokony mba hisolo tsy hita nanao any 2009 de mbola izay foana de zay mahatonga anay hoe zaho zao de mandraiky an'izay hoe avaho tsara ny olobe hitagny seza aminao ny olobe hangataky drala aminao sy ny olobe ho anytanindrazana marina apetrako zay satria tsika zany zaho nanikeo raha antsoinao baka amboy mahavelo agny hivory aty de fa hoe zaho koa zany mahino ny institution misy ahy de tsy mety moa le raha satria efa misy réserve ny zavatra hivoriana fa misy raha maro eto zany tokony ho jere ininatsika analyse misy rafitra tamin'ny deuxième république na avy antsika nanao hoe dépolitisation de tout l'appareil administratif nanekenatsika an'io satria tambany fahefany lehibe ny fivondronana ny technicien administrateur civil eo ambany fivondronana fa natao koa izy inanikio administrateur civil koa ny resako eto problème panique raha maro iaby zao zay mahatonga hoe ilaina ny concertation ino marina ny tena rafitra ilaitsika fa tsy hoe tia ny rafitsy ny français de indra amineto tia ny rafitsy ny anglisy de indra amineto tia ny rafitsy ny chinois de indra amineto zany hoe tokony manana rafitra manokana ho atsika malagasy tsika zay resako hoe ilaina ny olobe zay zany gn'anahy ny fahitako ny vision fa ity tsy handeha zany ary marina teny Ratsiraka hoe fohazo ao raha mandroso Madagasikara satria andesy bodongero efa misy réserve ny andambosy koa tsy adigno le crise de confiance resako anao tsy adigno hoe raha ohatra ny tonga ny FFKM nanao ny 91 misy olo ny membre du gouvernement manana quota le quota mihitsy ne mampiady antsika hoe izy tokony tompony quota ina ny critère apetraka avy agny amin'ny faritsy iboahany quota io misy tendrenao le olo mbaliany Tananarivo ato mirepresenté any Toliara mahay ahagny va io fa ny hany parasy da finely langaly zany rehetrarehetra zany tsy mety mila mifampiresaky tsika zany hoe mikevitra am'le hoe andao ifampiresaka ihany aloha zany mera tafinilina fotsiny resantsika zany miloha fifidianana mialohan'ny fifidianana le izy satria rehefa lany aho tsy mety koa le fifampiresahana olokony eo ary zay no tena korontana lava fa tena amin'ny mahoe ataontsika hoe zoky raha amandreny génération zoky anareo zany génération ana politicien io resaka io manahoana ny fahitanao anreto le jeune émergent reto jeune génération politicien reto zany ao anatin'zay le hoe fitantanana firenena zay misy moa miteny tompony Tonarivo ny tanora so zaka ahoana fahitanao sy lay pratika politique am'izao mihitsy ny ary misy an'io le resaka hoe népotisme ny favoritisme clientélisme taviditra ao anatin'izany ihany koa sy ny vazansa politika zany zao mampiavaka ny génération politicien ihany koa rehefa mahazo fahefana sy ny salam zany toka ny azoko itsika mo resaka analyse rehetrarehetra zany na Madagasikara ary zay mahatonga azy somary manao ekara amin'ny resaka politika amin'izao fotoany tsy ampy finoana mialatsiny amin'ny resaka an'izay ny malagasy ny acteur fa raha ampy finoana izy tsika nie tsy maintsy handao an-tany ity tsisy costara hoentina miakatra ny agny tsisy vola hoentina miakatra ny agny na villa hoentina miakatra nahoana ary tsy mahay mifanaraka tsy mahay mifandefitra raha nisy tsunami nandalo tato any Indonésie tamin'androny tonga tagny zao Walker Bousper
tonga tagny zorazory kare Bush fils tonga tagny Bill Clinton ahoana ny olona samy ex-président mahay mifanaraka mipetraka amin'ny seza boribory hamonjy ny habany ory ovieny anao mba nahitaka antsika eto afaky miresaky zay no bako hoe malalavitra an'le finoana atsika tsy manjary hidiscuter raha lava be tsika fa aleo atokatsika amin'andro manaraka angamba mifandaharana iresantsika hoe inona finoana tena resana io dafinely anakany malagasy io fa na io mo sinoa mandroso manana finoana izy ka zevany tsara gnazy gn'olo mpanao science fiction sy ny technicien savany miara-miasa fa de zany tena finoana ve sa so de resaka volonté politique sy toetsaina mpitondra sy mpanao politique zany de vavovava ohatra décision politique moa de raha resaka tsy maintsy baka mpitondra moa mpanao azy zay vao mandeha raha resako zao zay ny resako hoe maro raha ilanay olobe fa tazonay ho anay raha tsy tianareo tanora de hoento raha mbavinareo fa raha mikarontana hoe de gnataonay mandatsa hoe ke zay ny le resahanay mazava tsara misy no anatin'le izy raha ohatra ka hoe mijery ny situation na ny paysage politique eto Madagasikara am'izao ny ray aman-dreny tafanela fotsiny zany ao anatin'le izy ianao ve mahita fa ho tafavoaka ihany tsika amin'ny titilo amby 24 ty sa mety azo everina fa mamofopofona crise ihany zao manoloana an'io le hoe hoavina fifitianana hitanao reny fiantsina maro samihafa pré campagne tsy ero mifanentsika io ary moa vo hitatsika asa fakomaly ve iny sa inona ry député Nèvre Oldine sy ny Freedom mifamony zany tranga rehetrarehetra zany amaray aman-dreny amaranantsika anazy raha sitraka ao zay hoe le paysage politique zay tsy ahina ve ny crise tena isy fifitianana ve io nefa ny vidim-piainana miakatra tsy haiko aloha ny anareo any atsimo fa ny eto Antananarivo zao de tena hoe matsiaro sahirana ny malagasy androany malona zay situation rehetra zay amaranantsika anazy fa fantatra hoe tsy te hiresaka mba rarotana kely moa raha mba sitraka ihany fa zany hiresaka politique fa resahako ihany zay mba azoko resahana tsy azo ifampizarana hitanao raha miala maraina anao à 7h du matin avy agny Toliara mandeha amin'ny route nationale numéro 9 igny numéro 10 plutôt numéro 7 plutôt de hahatongavanao ty Antananarivo isaho fa ampy 2,000 ny olona hitanao andalana egny manindraky fasany lalana egny ary mangataky drala na drala zato na 200 io moa de fa resahany internet hoe tafiditsy agnatin'ny firenena 10 mahandra atsika eran'izao tontolo zao alao antsary mpalahelo izy nampahantra an'io izaho ianao isika rehetra tsy nahay niaraky tsy nahay nifampiheno tsy nahay nifanampy izy any rassemblera voalohany mpitondra oui ka zany rehetrarehetra zany nanao milaza hoe isy crise tsisy crise tokony ho affiché baka mpitondra aloha le resaky hoe bon éthique na rassemblera resantsika zay zany hoe ny mpitondra mihitsy mila manao grand pas président Radjoely sy premier ministre Tsay Christian satria misy banga ao misy lakiny ao tsika tsy tokony varina mandrombo efa maro ny mpitondra ny voafitaky zany raha nandeha 91 teto miteny ny conseil ny président Ratsiraka ato voalohany tsy ampy any olo ao président fa tapoko jereny amizay kay olo manahaka an'izao fitahanareo ao ngamba tsy ho resako amin'ny antsipiriany fa misy fitaka avao koa misy fitaka avao koa mahazo an'ny président mahazo an'ny chef du gouvernement amizao fotoana zao manantena sanatria tsy mety ny hifandatsa mila manao grand pas za tsy miandany amin'ny rakoto amina be 2007 fa tena émission ko manokany zao hitanao fa zao manao effort no nitsindry mahazo ahy fa miresaky raha rampirenena moa de mba nararoatra koa miresaky hoe ilaina ny fampiresana ilaina ny fampienoana mba hivoaka agnatin'ny resaka paix sy pacifique tsika amizao crise zao fa ianao milaza hoe ahina ny hisy an'izao mety ahina raha tsy mifampiresaky mety ahina raha tsy mifampiheno satria raha nambarako igny ray aman-dreny be ny mpitondra ny FFKM resako anao misy crise de confiance teto fa nitsanganao omaly fa tsy nitako le résultat na io 2009 koa ni zay namono fota amin'io e fa tsy hitako le attente matoa zao hinaniky zao mirotsaky mbo manao lehibe ny zama mbo poahany mpitondranao azy koa satria tsy mbola mahazo vokatra androany mety le izy fa namarina tsy ny député iaby gny sinoa manan-karena io tsy ny sénateur iaby gny sinoa manan-karena io ary tsy ny fonctionnaire iaby iaby fa nampiasa ny volany ny voafehy ny resakarena na tsika ne tsy voafehy tsy voafehy matoa olo manatero omby telopolo androany nalany malaso de tsy hita ny vokatsy n'igny tsy en sécurité le olo tsy ngiany administration roa mohany taratasy ny anarany ty de miala hanagnan'io tsy en sécurité le olo fa lata en sécurité io namoro asa ho any gasy hafa ho any tanora hafa alailo ne tegna la manety ny fahatrana tamy amitsika eto na piliana na eto mampatena mirotsaka ranomaso raha mbo misy lamonegna amposo agny tena araraky
hoe zaho tena vaky vola amizay maromaro angamba zay miray bus amiko hoe tena mampalahelo mahandra le gasy ary hararao tokoa eto na Madagasikara fa manahaky fihetsiky ny Ramatoa Solomavambahoaka vice président atao amin'ny assemblée nationale regny zao aloha matoky fa mba tsy hisy manahaky an'iregny koa ny sasany tena virus mihoatra ny corona regny saika adiniko kely marina satria tena virus mihoatra ny corona miresaka aminareo tatsimo ka tsy mety mo adigno ny fa ny titre andesina ne député de Madagascar zay indrindra mantsy fa tsy hoe député de nordiste ary raha ohatra ka tsy tianao moa zaho hay nosy asianao ahio tsika condamné hiaraka agnatin'ny ty nosy ty eto ny vahiny eto ny Sri Lankais ny Thaïlandais ny européana ny asiatique sy ny sisa mahay miaramonina amitsika ahoana tsika samitsika tsy mahay mifandefitra tsy mahay miaramonina kilalao domo siramien igny resaka politique eo androany anao mety eo hamaray aho ahoana laha eo anao de atao dridangily ny fitondrana anahy zay no hoe tsy ampy finoana tsika ho malahelo aho fa mbola hanoka fotoana iresafananjany finoana zany eto fa misaotra bevata angamba tamin'ny masana roa mankasitraka indrindra satria ary tena maniry mihitsy ray aman-dreny tafinela hoe mba hisy fotoana iverena anasako anao ary hojereko mihitsy satria andro alo satria io le raharaha resaka tsy fandriam-pahalemanao sy ny zava-misy tany aloha tena anisany hoe maika satria hitaraina amponina any atsimy io de io ny tena andresantsika fa hojerentsika eo ny fotoana zay ahafahantsika angambany miverina atao anatin'ny fandarana iresana na zany resaka finoana maro samihafa zany fa ho an'ny andro aloha de tapitra ny fotoanantsika raha misy ary heverinao fa teny amaranana ny fandarana na afatra na famotinana ambanisy zavatra mbanomaninao kanefa tsy nanotaniko tato anatin'ny fandarana fotoana ny ary zao toko amaranantsika azy hafatra farany isaorana ny opération jugement supplétif nataony fitondram-panjakana na amin'ny alalan'ny ministère de l'intérieur na amin'ny alalan'ny CENI zay fa ny karapanondro tompoko de be de be gn'olonay mitaraina tsy avy agny le karatsy oui tsy avany azoko me numéro n'olo nareo raha ohatra mandaty fa impiry miverina agny aiza le karatsy aiza le karatsy le karapanondro tsy tonga agny ka mba mila jerena satria lasa asa fiatsaram-belatsy le izy raha atao le opération manantena ny rehetra mpandray anjara rehetra hoe nisy hetsiky natao tokoa agny aveo ka ihondy hetsika igny velany fotsiny le izy zay ngamba mba miteny maray aman-dreny fa tsy mampanohitsy zany i resako igny hoe minia aho tsy te resaky politique loatsy fa safoko amina kapobeny avao fa tsara ihany mba miresaka kely ihany mantsy mba hoan'ny fireneny ao anatin'lisy sy ny zavatra rehetrarehetra tena mankasitraka anao indrindra ray aman-dreny nanaky nasain'ny fandarana tamin'ity alina ity topoka eny de manao veloma finaritra hoantsika menakavy engany mba hitondra soa zao adevitra nataontsika eto zao ary raha misy gny ratsy mba tsy horaisiny mpitondra miheno azy fa horaisiny amy lafi tsara le recommandation nataontsika teto tsy gnadevitra teto mba handehanantsika amy tena fivoarana manahaky firenen'olo koa hiala amizany folo farany mahantra zany zay ngamba fa misaotra be mankasitraka ray aman-dreny rasongotra Dafinel examera ny Ambomavelona ary lebien'ny zamamina ny jamano vahintsika tamin'ity alina ity avany toly radio mihitsy no vahintsika miakatra eto Antananarivo ty fobeitoeran'ny Real TV Madagasikara misaotra anao amin'ny fitiavana ny finiavana sy ny mety ho fandaniana mihitsy aza miakatra ty andrenivohitsy ty ho an'ny tanànatsika ho an'ny firenentsika ao anatin'izany rehetrarehetra mankasitraka indrindra topoka isaorana ihany koa tsika rehetra tany tokantrano niaraka taminay hatramin'ny farany tamin'ny ty alina ity ny fandarana mame fotoananao amin'ny manaraka indray ary topoka lasy topoka afy veloma topoka Matezatol manolotra anao iro amin'ny fanondrenana